ny asa tamin'ny fehiny mpanohitra ary efa voafaritra ao anatin'ny lalàna izany. Manamarika ny fahenimpolo taona ny jorony ny antenimierandoholona. Nanao fotoam-bavaka ho an'ny voafonja teny amin'ny ekara faravohitra ny aumônerie katolika Omaly. Ankasitrahana tombokilasy tombokivavy ny fanjohinao ny fahita lavitra MBS amin'izao matonaly izao. Alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana Jolay. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao. Manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany araka ny hitantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia manamarika ny fahenimpolo taonany amin'ny taona 2024 ity ny androm-panjakana ny antenimierandoholona. Nisy moa ny lanonana nanokafana an'izany tamin'ity androany ity natomboka tamin'ny fitopim-pivavahana tamin'ny tapany marandray ary nitohy tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ara-panjakana tamin'ny tapany folakandro. Waratsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Androm-panjakana isan'ny manana ny maha-izy azy eto amin'ny tany sy ny firenena ny antenimierandoholona. Tsy afaka ny fanitsaka amin'ny androm-panjakana hafa toy ny antenimiera-pirenena. Nasongadiny filohan'ny antenimierandoholona Rivo Rakotovao rahateo izany, nandritra ny fandraisam-pitenenany, nandalo vanim-potoana maro ary niova sy nivoatra araka ny zava-nisy teto Madagasikara, ny rafitra sy ny fepetra nijoroany ity androm-panjakana ity, nanomboka ny taona 2015 sy 2016 ka hatramin'izao 2020 sy 2020 ianantsika izao. 80 taona manapirofo ny fahamatorana tokony ijoroany ireo loholona mandrafitra izany androm-panjakana izany. Fandaram-potoana noentina kokoa fanazava-kevitra, ady hevitra maro samihafa anatin'izay andro vitsivitsy izay. Sy ny ataoko hoe ny famelabelarana tsotsotra ery amin'ny parkiny ao ambany, ahafantarana ny tantara ny fiainana ny zoran'ny antenimierandoholona tanatin'izay taona izay izay angafiantsika hitsitika an'izany satria izay ny hanamafy kokoa an'ireo sehatra samihafa sy dingana ny lalova. Noaviny dia anatin'ny ady hevitra ihany koa izany. Anatin'izay ireo famelabearan-kevitra izay atao satria samy manana ny heviny io kanefa dia firenena moa ny tantanana izany no hoentsika ny fanaja anatin'ny firenentsika. Tsisy hoe ry manandanja ry tsy manandanja fa samy manana ny asany. Misy zavatra be tovizana fa misy zavatra tsy tovizana ihany koa. Ny fahaizana mampifameno amin'izay no izy fa tsy hoe ny fahaizana mampalatsan-danja ny ilany. Mampifameno an'izay. Lanonana tsotsotra kanefa niavaka no nandesina nanokatra ny fankalazana ny fahenimpolo taona ny orenan'ny Sena na ny antenimierandoholona tetsy amin'ny lapa-maitso nanosy ny folakandro ny alakamisy 20 Jolay 2020 sy 2020 natrehan'ny olo manakaja maro ary isan'ny voasa tamin'izany ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ka nitaly kabinetra Ranjakason parany Gabi no nisolitena Andramatoa ben'ny tanàna Lalora Valimanana tamin'izany. Tawariny kabary ny fandimbiasana dia nisy ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana izany fahenimpolo taona nijoroany antenimierandoholona izany. Ary nitohy tamin'ny fitsidiana ny trano eva nampiratiana ny tantara sy ny asa n'ity androm-panjakana ity ny fotoana. Eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia niteraka resabe ny fahalanian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny salanisa zato isanjato. Etsy andaniny ihany koa dia nisy ny fanehoan-kevitra maro samihafa momba ny fijoroan'ny antoko tiako Madagasikara ho mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Nitondra fanazavana mandidina ireo teboka roa bevata ireo ihany koa ary nisy olombavambahoaka Mambrabenirina izay sady kestora fahatelo eny anivon'ny antenimieram-pirenena tao anaty ny fandaharana dinika. Fitiny Jessica Miray amintsika ny momban'izay. Lany zato isanjato filohan'ny antenimieram-pirenena ny talata 12 Jolay lasa teo nisy olombavambahoaka avy eo amin'ny distrika Ambato-Finandrahana Christine Razana Mahasoa. Maro ny olom-pirenena sy ny mpanao politika no misalasala indrindra fa teny amin'ny tambazotra tserasera mikasika izay fahalaniny izay. Inona no antom-pisiany antoko mpanohitra no lany zato isanjato filohan'ny antenimieram-pirenena ny avy eo amin'ny antoko ny IRD. Tsotra ny navaliny avy eo anivon'ny antoko timy izay fanontaniana izay. Misy ny sata sy ny paikady fanoherana fa tsy mpanohitra be fahatany akory ny antoko timy. Ny foto-kevitra ny gouvernemanta sy ny fanaraha-maso izany no hipetrahany antoko timy ho mpanohitra. Raha tokantrano ny antenimieram-pirenena ny fifidianana birao maharitra. Izany hoe samy solombavam-bahoaka
no mifampiresaka ny antoko timma raha nitsangana ho mpanohitra tsy nilaza hoe misolombavambahoaka timma ifanohitra be fahatany ho ia amin'ny misolombavambahoaka an'ny fitondrana raha izay faharoa raha nilaza fa ho mpanohitra ny antoko tiako Madagasikara dia ilay foto-kevitra ijoroan'ny fitondrana ilay fomba fanatanterahana ny fandaharan'asa apetraka ny fitondrana tsy mbola miteny akory raha hoe fandaharan'asa fa ilay fomba hitondrana sy anatanterahana ilay fandaharan'asa izany no anehoany ny antoko tiako Madagasikara ny fanoherany indrindra raha misy hitany ny antoko tiako Madagasikara fa tsy sahaza amin'ny firenena fa tsy mety amin'ny firenena ny fomba fitantanana ny firenena zany hoe raha nitsangana ho mpanohitra ny antoko tiako Madagasikara dia tsy sanatria araka ilay fomba fijery hatramin'izay zao nge vao manomboka mipetraka araka ny lalàna ny fanoherana tsy sanatria araka ilay fomba fijery hatramin'izay hoe anohitra zay anonga-panjakana ny dikany anonga-panjakana avy hatrany ary anonga-panjakana amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny fomba ataoko anaty farangososona hoe sauvage satria matetika taloha ny tantaran'isy dia tsy misy ny mitsangana ho mpanohitra raha tsy efa tena misy ataontsika hoe voakitika tombontsoa manokana voakitika ny ananinaninany nanamafy ihany koa ity solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Ambohidratrimo ity fa tsy ny isa akory no mikanty fa ny foto-kevitra sy ny fahamarinan-toerana ny tranga eo anivon'ny anteny miera-pirenena amin'ny mahampanohitra ny antoko timma dia tsy ny isa no zava-dehibe misy manja miteny hoe inona nefa no vitanareo raha 12 fotsy ny solombavam-bahoaka ao tsy ny isa ny zava-dehibe fa ny fomba sy ny paikady aloha tonga dia ataoko misy hoe paikady hoe eritreretan'ny antoko hitondrana ilay hitantanana ny anteny miera-pirenena mba tsy hivoana any amin'ny tokony ho izy misy fifandosoan-kevitra kely fifandosoam-pijery mantsy taorian'ny voan'ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka farany teo satria any amin'ny fanamariana sy ny resadresaka mivoaka etseroa dia misy ny milaza fa hoe ireny endrika fahazona vondrona politika anankiray maro anisa tamin'ny fifidianana ireny dia midika fa fahamarina toerana fahamarina toeran'ny fitondrana hoy ny sasany ho fahamarina toeran'ny anteny miera-pirenena hoy ny sasany kanefa atsika samy mahalala fa tena mifanohitra an'izany ny zava-misy fa ny fisian'ny fahamarinany toerana amin'ny zavatra anankiray ara-pahamaritana dia fisan'ny fifandanjakery sahaza fa raha tsy mifandanja ny ery mitanila mizana ary rehefa mitanila mizana tsisy mifahamarina toerana zay zany fomba fijery anankiray zay ka ho anay ny fananana filazana fa hoe ny maro anisa ihany no tompon'ny teny farany dia tena tsy fahamarina toerana ary ny anay ny tanjonay dia ny fahamarina toerana ao amin'ny androm-panjakana misy anay aloha amafisina trany araka izany fa misy ny sata mifeny fanoherana ary voafaritra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ny 12 tsipika 3 mikasika ny antoko mpanohitra sy ny mpanohitra dia ny fanoherana manaraka ny lalàna mijanona ho mpifena balizy ny asan'ny governemanta mampifandanja ny fitantanana ary manatanteraka ny vinam-piarahamonina ho fampandrosoana ny firenena ambelantsika eo ny koragnako politika fa ikoragna vaovao hafa atsika maro be ireo olona izay meloka sy efa navita atsona no miriaria eny anivon'ny fiarahamonina eny ary mbola manohy ny asa ratsiny etsy an-daniny betsaka ihany koa ireo voafonja tsy aradrariny manoloana an'izany nisy tamin'ny omaly folakandro ny fitaovam-pivavahana izay nokarakarain'ny aumônerie katolika niaraka tamin'ny antoko-pihira teny anivon'ny Faravohitra hoentina ho fangataham-pitahina ho an'ny ireo izay voafonja eny Antanimora sy Tsiafa raha ifina moa ny aumônerie katolika izay mandray anjara sy mandray antanana ny voafonja eto Antananarivo fanadidina eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranarinirin mahatratra 500 ny isan'ny voafonja izay voaheloka mandra-pahafaty ao amin'ny fonjany Tsiafa sy Antanimora
Betsaka amin'izy ireo no efa adin'ny fianakaviany satria misy ny efa tamin'ny taona 17 sy 700 izany hoe naharitra 7 taona sy ny tamin'ny taona 17 sy 700 izany hoe 13 taona no efa nampidirina amponja ary mbola ao hatramin'izao, hoy ny assistante juridique avy amin'ny aumônerie catholique izay mandray antanana ny voafonja eto Antananarivo. Tsy maharaka ny fotodrafitrasa eny anivon'ireny fonja ireny, tsy ny eto Antananarivo ihany, fa ny any amin'ny faritra ihany koa. Hany ka tsy voahaja ny zoma olona ho an'ireo voafonja. Efitrano iray manana habe 4 metatra ny halavany ary 3 metatra ny sakany no misy voafonja 700 eo araka ny voalaza. Tsy misy ny kidoro fa amin'ny tany no matory. Nahitana fiakarany betsaka ihany koa ny isan'ny voafonja tato anatin'ny herintaona monja, hoy ny avy amin'ny aumônerie catholique. Amin'izao fotoana izao, 70 sy 1,1 alina ny isan'ny voafonja ao Tsiafa ary 70 sy 4,000 sy 4 alina no isan'ny voafonja ao Antanimora. Betsaka amin'izy ireo no tsy meloka akory fa noho ny torotoroka sy ny alakobika tsy tiako tare izay nampidoboka azy amponja. Antony lehibe mahatery ny fonja amin'izao dia betsaka loatra ny olona ampidirina amponja vonjimaika miandry fitsarana fa tsy mbola voatsara. Izany hoe tsy mbola meloy ny lalàna saingy tsy afaka makaiza fa voatery tazonina ao. Tsy misy fandraisana antanana ataon'ny fitondrana manoloana ireo gadra tsy mbola voatsara ireo. Takin'ny aumônerie catholique izay mpandray antanana ny voafonja ny anafainganana ny fitsarana ireo olona voatazona vonjimaika any amponja satria ny fitarazoan'ny fitoam-pitsarana no mahatonga ny isan'ny voafonja hiakatra avoroeny isan-taona. Toerana fanarenana ny fonja fa tsy toerana fanasazinana fanariana olona. Tsy tokony ahiliky ny fiarahamonina ihany koa ny olona avy ny fonja fa mainka ho raisina tsara azy satria tsy voatery ho meloka avokoa izy ireny. Nisy ny vavaka ho fangataham-pitahina ho an'ny voafonja izay natao tetsy amin'ny ekara faravohatra tamin'ny alahady 20 Jolay 2012 sy 2000 teo. Etsika izay niarahany antoko-pihira ny ekara faravohitra sy ny avy amin'ny aumônerie catholique izay mpandray antanana ireo voafonja eny Antanimora sy Tsiafa. Lafa mavao hafa dia isy ny fanomezan-dra maimaimpona izay hototosainy ireo mpianatra navita fianarana teo anivon'ny polis-pirenena. Miisa 200 izy ireo izay anomboka n'izany amaray. Ny fanomezana lio dia famonjena aina ihany koa ka tsy natokana ho an'ny sivily irery izany fa eo ihany koa ny avy amin'izay polisy izay. Noro fitiavana sy Erzora Joanarifony. Raha patsehivina kely 1098 ny isan'ny promotion fenitra nivoaka tamin'ny zoma teo. Tsy ho tratra angamba izay 1098 izay fa eritreretintsika hoe na ny atsasaka izay fotsiny ary no manome raha maimaimpona mety tsy ampindray angamba ny gourdan'ny asiera fa mino izahay fa toy ny mahazatra natao teto anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka hatramin'izay fanaingana ny ambom-pirenena le izy fiaraha-misalahy amin'ny mpiray-tanindrazana. Eo amin'izay vaovao avy any amin'ny polis-pirenena izay hatrany moa dia nisy ny famoahana mpianatra tamin'ny omaly. Nototosaina tamin'ny zoma lasa teo tamin'ny 27 ny volana Jolay ny famoahana ny andian'ny fenitra tao amin'ny sekoly ny polis-pirenena manofana ho agent sy inspecteur de police tany Antsirabe. Miisa 7 sy 10 ireto polisy vaovao ireto ka 100 ny inspecteur de police, miisa 9 ny vehivavy amin'izany, raha 7 sy 700 kosa ny agent de police izay miisa 4 ny vehivavy ao anatiny. Ankoatra ny famoahana ny andian'ny fenitra moa dia nisy ihany koa ny fanatanterahana ny fandraisam-pibaikona teo amin'ireo taniparitra vaovao. Ankoatr'izay dia nisy ny mari-pahatsiarovana napetraka ireo andian'ny fenitra ireto dia ny fanaovana ny tambon'ny sekoly izay mirefy 100 metatra sy ny fanamboarana ny zaridaina ho fanomezana endrika ny sekoly ao Antsirabe.
fa lafim-baovao hafa niroso tamin'ny fanadiovana ny tanàna ny arabe teny Ivandry ka hatreny alarobia ny ekipa teknika avy eo anivon'ny boriboritany fahadimy nanomboka tamin'ny farany herinandro teo ary tsy farana izany raha tsy amaray fa 17 ny volana Jolay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana ny lanonana izay hitokanana n'ity lalana ity moa nampitondraina ny anaran'ny profesora Zafy Albera izao etsika izao norofitiavana sy Manora Andriamalala. Taoriny ny fanekeny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny hanomezana anarana ny lalana miainga eo amin'ny Pullman Ivandry ka hatreny amin'ny tambony stadina Larbi ho lalana profesora Zafy Albert niarany salahana natanteraka fanadiovana faobe ny ekipa teknika ny agent d'assainissement ary ireo mpanadio lalana avy eo anivon'ny boriboritany fahadimy nanomboka ny 7 ny 20 ary hatramin'ny 13 Jolay 2024. Nandritra izany dia nisy ny fanadiovana ny arabe fandraofana ireo fasika miangona eny amoron-dalana, fanapana ireo lobolobo sy bozaka ary fanadiovana ny tao an-tokotanin'ny Villa Elizabeth, trano fonena ny profesora Zafy Albera fahiny. Nisy ihany koa ny fanaovana marquage au sol nataony avy eo anivon'ny Sampandrara misana ny fitaterana sy ny fivezivezena an-tanan-dehibe na ny DTMU Direction des Transports et de la Mobilité Urbaine. Efa azo lazaina ho tomomba anaraka izany ny fanomanana ny hitokanana ity lalana ity. Rehefa ny alohavan'ny dinika sy fankatoavan'ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny amin'ny hanomezana ity lalana ity izay manomboka eto amin'ny tandrifin'ny Pullman mandrapatonga etsy amin'ny tambohan'ny stady Alarobia ho amin'ny ray aman-dreny président profesora Zafy Albert. Koa manantanteraka ny baikin'ny ben'ny tanàna izahay ny amin'ny fanaovana fanajariana amin'ny alalan'ny marquage au sol sy fanadiovana ny lalana rehetra sy ny tanàna etỳ ho amin'izany fanatanterana fitokanana izany. Araka ny nambarany talehan'ny DTMU dia fanatanterana amin'ny endrika hita maso ny fankatoavan'ny fiadidian'ny tanàna n'Antananarivo. Ny fanomezana ity lalana ity hitondra ny anaran'ny profesora Zafy Albert izay iray ny demokrasia sy ny fampihavana ny pirenena sy ho fanomezam-boninahitra ary fanajana ity ray aman-dreny ity no anton'izao etsika izao. Ary koa ho fanatanterana ny toromarika Ramatola Laura Valomanana ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny amin'ny hanajariana ny toerana. Ity lalana ity raka izany dia ho tokanana ny Alarobia 14 Jolay 2024 ho avy izao. Vaovao-ny fahasalamana dia nahitana fitrorana indray ny aretina haromontana tato anatin'ny fotoana fohy izay indrindra tato amin'ny faritra Analamanga. Araka ny antotanisa izay navoaka ny avy eo anivon'ny Institut Pasteur dia miisa 10 ny fandroaka izay voamarina fa tratran'izany haromontana izany ary 2 kosa ny olombelona izay tratrany haromontana. Raha ny fantatra hatrany moa dia vokatry ny fahasairanana no mahatonga ny olona tsy havita anao vaksiny anireny biby izay ompiny ao an-tokantrano ireny. Tsara ny manamarika fa ireo biby fiompy tahaka ny piso sy ny fandroaka izay tsy vita vaksiny no anisany miteraka n'izany haromontana izany ary mamindra amin'ny olombelona ihany koa ary mitondra amin'ny fahafatesana ihany koa moa izany aretina izany raha toa ka tsy voatsabo malaky. Norofitiavana sy Erzora Joanarvono mitatotra antsika n'izay vaovao izay. Ny tombony trangana haromontana tamin'ity taona 2024 ity raha nihita eto amin'ny faritra Analamanga sy ny distrika Manjakandriana. Manaporofo izany ny tarehimarika nivoaka farany raha toka miisa 4 monja izay trangana haromontana izay taorian'ny taona 2024 efa mahatratra 12 isa izany amin'izao eto amin'ny faritra Analamanga sy tany amin'ny distrika ny Manjakandriana moa no nahitana izay tranga izay. Marina fa ireo alika mirendreny ny andalana tsy vita vaksiny no tena mampirongatra ny trangana haromontana eto an-toerana. Tranga zany tamin'ity taona 2019 ity dia tany amin'ny Antananarivo Avaradrano sy tany Manjakandriana nahitana cas humaine dia ny ankoatr'izay moa teto amin'ny ato amin'ny faritra Analamanga nahitana ny cas amin'ny alika haromotra efa
efa voamarina sy ty pasteur zany fa tena romotra le alika sy le olona hoe tena tratra ny aromotana dia izay nampatonga nyty hetsika ty izay tsy maintsy tanterahana aingana mba fisorohana ny fianaka an'izay aretina aromotana izay eto amin'ny faritra Analamanga. Dia ty hetsika ty zany dia tanterahana eto Analamanga manomboka amin'ny 22 juillet ka hatramin'ny 22 août. Izany hoe mandritra ny 2 volana. Tsara ny manamarika fa noho ny fahasairana ny ankamaroany ny vahoaka malagasy no antony nampalaina azy ireo iroso amin'ny fanaovana vaksiny ny biby tezaina ao an-tokantrano ny alika sy ny saka izany. Izany indrindra no anisany naharisika azy ireo anao ny vaksiny maimaimpona toy izao. Ny fomba fisehoan'ny aromotana zany dia misy ny fikorontanan-tsaina dia mitabakify zany le alika dia misy fahalemena amin'ny tapaka aoriana ka mahatratra ny vatana manontolo. Ina ho voan'ny aretina ny biby miova toetra tampoka ohatra ny hoe malahelo, tsy tokatokana izy mety matahotra ihany koa nefa lasa masika sy mamaly, kendakenda izy na mibararioka, manaikitra sy mitelina zavatra tsy fihinana. Ny ratsambatany alika voan'ny aromotana dia mitolefika ary mifandipatra amin'ny vavany, matahotra hitelina rano. 3 ka hatramin'ny 3 andro ka hatramin'ny 3 volana no fotoana fikotrehan'ny mikroba nefa matetika dia mipoitra ao anatin'ny 7 ora zany. Tsara ny mampafantatra fa areti-mandoza ho an'ny biby tezaina ao an-tokantrano ny aretina aromotana. Fa ihany koa zava-doza ho an'ny fahasalaman'olombelona indrindra ho an'ilay olona voakaikitra raha tsy voatsabo ara-potoana. Zao voanao satria zao vao misy anina, zao vao misy karaha ty zany. Rovako an'le biby aloha voalohany dia rovana amin'le olona fiarahamonina koa zany. Sécurité amin'ny tanàna zany mba hiarovana an'ilay tanàna zany no antony hoe hiopiko an'ilay alika. Mahamaimay ihany zany amin'ny faritany misy anay amin'iny kado iny. Ny hoe manao vaksiny aloha mbola tsy nanao fa efa marary izy dia hoentina any amin'ny vétérinaire foana. Fa tamin'ny hoe antirabika zany amin'ity vao nanao. Ho antsika izay miompy saka sy alika zany raha ao ny tena fitiavana an'ilay biby dia hoeto ilay biby atao vaksiny hiady amin'ny aromotana fa aretina mandoza koa io. Indray mandeha isa-taona no tokony atao vaksiny ny biby tezaina ao an-tokantrano ny saka sy ny alika izany ka manomboka eo amin'ny 3 volany no hanatanterahina izay vaksiny izay miady amin'ny aromotana. Fa vaovao avy any Toamasina kosa indray araka ny efa nampitaina teto tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza dia nisy ny firehetan'ny bazary kely tao amin'ny esplanade Toamasina tamin'ny sabotsy matonaly teo. Ny 570 isanjaton'ny fivarotana no maiky lafirehitra nandritra an'izany. Ireo ambiny kosa dia voatery noravana mba tsy hitaran'ny motro. Raha nanomboka tamin'ny 7 arivariva ny sabotsy io moa ny firehetana dia tsy maty izany raha tsy ny marandray be ny alahady izay ny fandrimbona ny mpamonjivoina ny commune Ambonivohitra Toamasina sy ny avy amin'ny seranatsambony Toamasina ary ny orinasa Ambatovino namono ny motro tamin'izany. Tsy mazava loatra eto hoe taiza sy inona no nahatonga ny motro ka nahatonga izay dorotrano izay ny nina natao ny mpivarotra sasany. Mandeha ihany koa ny resaka fa court-circuit tao amina toeram-pivarotana raiky no ny angany izany motro izany. Trano fivarotana mandidina ny 450 no may tamin'ny iny matinaly ny sabotsy iny. Tsy nisy kosa ny ainana fohy fa olo roa no fantatra fa naratra no izay fahamaizana izay. Izay moa no tatitra ny mpanao gazety ny MBS avy ao Toamasina Joël Rakotomalala. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ny farana tamin'ny omaly folakandro ny etsika lalao ara-panatanjahantena izay nataon'ny commune Ankadikely. Izy ity izay anomezana vahana ny tanora eo amin'ny sehatra ny baolina kitra. Nampiavaka an'izany moa ny fisiana omby mifa izay natolotry ny solombavambahoaka voavita amin'ny alalan'ny team tany amin'ny distrikany Avaradrano iny Randriambolaina Jerry izay sady piay ny resaka ara-panatanjahantena ao amin'izany commune Ankadikely izany. Hoarantsika ny antsipriny izay tateriny Rina Rabe Mananjara eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranariny Rina.
Taranjam-panatanjahantena tena ankafizin'ny tanora eny amin'ny komuna Katikely Ilafy distrikany Avaradrano ny baolina kitra sady fanabeazana rahateo. Ny votra izany nandritra ny lalao Intera Fokotany teny amin'ny kianjana Katikely Omaly. Fokotany 7 no nandray anjara ka Katikely sy Antanety be no tafita tamin'ny famaranana. Ny komuna Katikely no mikarakara ny hetsika fa ny solombavambahoaka voafidy teny Avaradrano tamin'ny anarany Tiko Madagasikara Jerry Randrembolaina kosa no pia ny fifananana. Ny solotena azy tamin'izany Rahalambomanana Norbertin. Raha ny solombavambahoaka Avaradrano manokana Randrembolaina Jerry dia izy no atao hoe pia anty tournoi ty. Ary manaprofo zany fa toy ny asan'izany solombavambahoaka izany satria araka nambara teo fa nanomboka efa ela ny tournoi ankehitriny lalao famaranana no atrehana mampiseho zany ny fandraisana andraikitra indrindra ny amin'ny fikarakarana tanora izay tsy ataon'ny député Randrembolaina Jerry izay voafidy teto Avaradrano ho zava-maivana ny amin'izany hoe fiheverana ny tanora sy ny fanatanjahantena zany ary izay no nahatonga azy na dia natao hoe nisy arany fifidianana solombavambahoaka fa zay tsy ela zay dia nikeny tamin'mpaneletena ny anty lalao ty ary dia soran'Andriamanitra mbola izy ihany koa ny eo ary dia hiverina farariny sitsiny raha toa ka izy ankehitriny no miahany fanatanterahana n'izao lalao famaranana eto amin'ity kianjana Katikely Ilafy ty izao. Tsy janona irery ho an'ny Katikely ny hetsika amin'ny manaraka fa hitatra amin'ny faritra hafa mba hivelarany fanabeazana ny tanora amin'ny alalan'ny baolina kitra. Fampandraisana zao tournoi zao moa zany dia Intera Fokotany ato amin'ny commune Katikely Ilafy. Commune izay matanjaka indrindra aty amin'ny Avaradrano dia nanao zay fampionana ho an'ireo 12 Fokotany izay 12 Fokotany nandray anjara tonga amin'izao famaranana izao zahay le 21 juillet zao zany. Dia efa manomboka io ny lalao ny tanjona moa zany amin'ilay hoe kianjan'ny fifankatiavana dia mampiray an'ireo 18 Fokotany ao anatin'ny commune anankiray ihany. Namoaka mpilalao sangany amin'ny baolina kitra ny komuna Katikely Ilafy distrikany Avaradrano anisan'izany Injiva ao amin'ny Bare Madagasikara izay avy ao Katikely toy izany ihany koa i Bolida avy ao Ambohibe Ilafy. Eo amin'izay lafiny fanatanjahantena izay hatrany dia ny farana tanteraka ny fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra andiany 12 moa iny no tanterahana teo iny. Misy ny taray marika tsara ho fantatra mandidina n'izay kanina 7 sy 20 izay ampahafatary ny edena ely amintsika tao anatin'ity fanadidina ity. Sambany tamin'ny kanina andiany 12 iny ny fandraisan'ireo ekipa pirenena misa 420 anjara izany hoe ny tombo isa raha oharina tamin'ireo taona ny fandimby. Misa 20 ny lalao ny fanandrinana ka ny 7 tamin'ireo lalao ireo dia mpandresy avokoa raha toka ny rava ady sahala ny lalao ambiny misa 13. Misa 20 ny baolina matina nandritra ny kanina 7 sy 20 ary io no betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny kanina tao anatin'izay andiany 13 ny fandimby izay. 170 ny isan'ny karatra mavo nozaray ny mpitsara ary misy 5 kosa ny karatra mena. Araka ny efa fantatry ny maro dia Algérie nandrombaka ny amboara tamin'ity kanina 7 sy 20 ity rehefa nandavo an'i Sénégal tamin'ny isa 2 teo amin'ny minitra farany. Fandroany izao no nahazoany ho anaram-boninahitra io taorian'ny taona 750. Nahazo medaly volafotsy resy tamin'ny famaranana kosa i Sénégal. I Nigeria no nitazona ny laharana fahatelo rehefa niady io toerana io tamin'ry zareo Tunisie. Teo amin'ny laharana fahaenina amin'ireo ekipa pirenena ny isa 420 ny faninana tamin'ny kanina 7 sy 20 no misy an'i Madagasikara. Odion Igalo mpilalao nigeriana no mipampidi baolina betsaka indrindra, baolina misy 5 no nampidirina nandritra ity kanina 7 sy 20 ity. Isan'ireo ekipa pirenena fitaratra nandritra ity kanina ity i Madagasikara.
Ibrahima Amada no mpilalao mendrika teo amin'ny famonoana baolina nandritra ny CAN. I Nicolas Dupuis mpanazatra ny Barea kosa no voafidy ho mpanazatra mendrika indrindra nandritra ny CAN 2024. Ny mpanohana ny ekipa pirenena Barea no voasokajy ho mpanohana mendrika indrindra nandritra ny CAN 2024. Ny Barea ny Madagasikara no voafidy ho ekipa pirenena misandratra ny songadina nandritra ity CAN 2024 ity. Natratra 2023 sy 7 alina sy 2 tapitrisa ny isan'ny mpijery mivantana tamin'ireo lalao 20 totosana nandritra iny CAN andiany fa 20 iny. Any Cameroun indray ny andiany fa 13 amin'ny taona 2020 sy 20. Mifarana eo ihany koa ny fotoanantsika tamin'ny tiniany ity tomoklasy tompofafy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Magnano samy tsara antsika jiaby ny tena koa ho amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.